Miarabantsika rehetra indray manaraka ny televiziona malagasy ary akafaliana no androlananao ny mety tetry andro ho an'ny alarobia ny farany taona ary ny voalohany taona ho avy izao. Amin'ny ankapobeny dia efa tsy mahakasika antsika intsony ny rivodoza salana fa dia ny varatraza no anjaka amin'iny ampovoantany manontolo sy ny hinanatsinanany izany amin'ny ankapobeny dia mangatsiatsika aloha zany ka hatramin'ny faran'ny taona izay toerana izay raha tokoka somary misy hafanana mihoapapana kosa amin'iny faritra atitan'ny faritra atsimo-andrevana sy ny andro iny satria dia mety hatratra amin'ny 70 degré izay maripana izay ny anakafa tsisy fiovana firy ny maripana. Ny hoan'ny rapitso vao maraina ary ny tetry ny andro dia amin'ny morotsiraka avaratra nefany iny dia isy tandrifin-drahona avokoatra aty amin'iny morotsiraka melaka iny aty amin'ny atsinanana kosa dia mandrahona izay mety arahan'olana manify ho an'ny analanjorofo sy ny faritra atsinanana somary mandrandrahona tany ny ilanantsahany avoatany izay misy aty kely anatsefatsefana eny fa dia ho maina amin'ny ankapobeny izay faritra sisa izay. Ny tolakandro ho an'ny rapitso dia misy tandrifin-drahona mety arankotroka aty amin'iny tapany avaratry mena be iny aty amin'ny ilany andrefan'ny vakinakara sy bongolava mahazo faritra melaka betsiboky boeny aty amin'ny faritra sofia iny ka aty amin'ny diana kainikola tandrifin-drahona izy aty amin'ny savasy amin'iny analanjorofo iny fa dia ho maina ny faritra sisa amin'ny ankapobeny. Ny maripana araka izany dia manodididina ny 5 enina ka hatramin'ny 4 eny aty ampovoantany raha toka 3 ka hatramin'ny 3 ny morotsiraka atsinanan'ny nosy aty amin'ny andrefana kosa dia 5 ka hatramin'ny mety hatratratra amin'ny 9 amin'iny toliara iny aty andro iny tena mafana indrindra zany mahatratra amin'ny 9 degré celsius. Ny fisotron'izay hatrany ho an'ny lakamisy kosa indray dia ny aty amin'ny faritra melaka aloha zany morotsiraka misy tandrifin-drahona kely toraka izany ihany koa morotsiraka n'iny faritra sofia iny sy ny faritra diana misy tandrifin-drahona izay mety rahankotroka hatrany aty amin'ny antala sy ny amin'iny morotsiraka ny alanjorofo iny ka hatraty amin'ny morotsiraka ny atsinanana sy vadivavy dia misy orana malefaka somary mandrahondrahona amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra borontany fa dia ho maina raha toka misy tandrifin-drahona miserana kosa ny alina amin'iny ilany lefan'ny faritra vakinakaratry iny ny maripana. Ho an'izay alakamisy izay dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 17 degré celsius, 12 ka hatramin'ny 13 aty atsinanana, 14 ka hatramin'ny 13 morotsiraka andrefana mbola mandratra hatramin'ny 70 any amin'iny androya iny. Raha ho an'ny zoma voalohan'ny taona kosa indray dia mbola aty amin'iny atsinanana iny no ahitana zany hoe faritra atsinanana sy analanjorofo sava dia isy orana malefaka somary ahitana oram-baratra ny diana sava aty amin'iny faritra sofia sy boeny aty amin'iny faritra melaka iny toraka izany ihany koa ny aty ampovoantany zany dia mandrahona amin'ny ankapobeny fa mety isy tandrifin-drahona miserana ihany izany indrindra moa fa ny alina ho maina kosa ny tapany atsimon'ny nosy rehetrarehetra iny. Ny maripana ho an'ny zoma dia 17 ka hatramin'ny 17 somary niakatra kely aty amin'iny faritra ampovoantany iny manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 aty atsinanan'ny nosy aty raha toka manodididina ny 5 ka hatramin'ny 13 hatrany aloha zany ny morotsiraka andrefanosy dia mbola somary midangana ihany ny hafanana aty amin'ny faritra androy sy ny tapany atsimona atsimo-andrefana aty satria dia manodididina izay 20 degré celsius izay. Mikasika ny falotoan'ny rivotra eto amin'ny tanan-dehibe kosa indray dia tao anatin'ny 7 andro farany teo zao zany 12 ka hatramin'ny 12 desambra dia azo lalazaina fa nahafa-po ihany ny fadiovan'ny rivotra teto Antananarivo. Raha ny refy nateo teny Ampandrinomby Andraharo sy ny Sonerana dia somary nijanona ao ambanin'ny fetran'ny OMS izay tany fahatoan'ny rivotra izay. Ny teo Ambohidahy ihany zao no somary nioatra noho izay tokony ho izy araky ny OMS izay raha ny vinavina. Raha ny vinavina ho an'izay loton'ny rivotra izay ihany ao an-telo andro manaraka dia tombanana hijanona ho antonony ny falotoan'ny rivotra amin'ny ankapobeny sainga raha ho an'ilay manodidina ny Ambohidahy kosa dia mbola somary toetra izay falotoan'ny rivotra izay noho ny fivezivezen'ny fiara amin'izao fety izao. Ny olona tokony hitandrina moa zany amin'izay falotoan'ny rivotra izay indrindrandrindra dia ireo olona marefo tahaka ny hoe ny ankizy, ireo olona nahazo taona, ny vehivavy bevoka sy ireo olona manana aretina amin'ny taovam-pisefoana dia voakasika izay avokoa. Ny tsara marina mikasika izay ihany koa dia ny vaovao mahakasika izay falotoan'ny rivotra izay moa dia hoarahana miaraka amin'ny toetry ny andro mivoaka isaky ny talata sy ny zoma. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary manasanao hatrany anaraka izay vaovao rehetrarehetra izay mirary fety sambatra ho antsika rehetra veloma tompoko.